eo amin'ny vaovao ny finoana kosa indray raha efa nanomboka tamin'ny alahady heriny dia nitohy omaly ary farana ny alahady ho avy izao ny fanokanana borao ny sampanasa ary ny fikambanana ao amin'ny FJKM Akatofotsy. Fotoan-dehibe maro sosina no tanterahana teto amin'ny FJKM Akatofotsy omaly rehefa avy novidiana ary nampio fanampitandrina sy ny birao-piangonana dia niraisy tanana ireo birao ny sampanasa teto anivon'ny fiangonana dia ny AFF sy ny AFIFAB izany. Amen. Mizary fanikena nataonao izany dia mandraikana sy manokonanao ny maharadimangazaka fananasa mizafay olitra mitsotra sy ny AFIFAB eto FJKM Akatofotsy mitompo nganao. Amen. Nisy fandaminanay eto anivon'ny fiangonana zany nisy ny fifidianana reo birao tompony andraikitra isaky ny sampanasa asa fikambanana rehetra eto anivon'ny fiangonana. Efa natomboka tamin'ny heriny androany 12 Jolay dia mitohy anio 7 Jolay ary farana amin'ny 9 Jolay natokanay tamin'ny heriny androany ny sampana amin'ny anio zany ny sampanasa atokany reny mba ahafahany manao ny asany dia amin'ny mamarana moa zany zay amin'ny heriny reo fikambanana rehetra eto anivon'ny fiangonana. Toy ny efa fanao ihany koa dia misy ireo ray aman-dreny nitondra ny zanany natao batisa. Tanàny tompontsika izy mampitetranao koa vavolombelona mandritra ny antanana manto ao manto. Amen. Ankoatra ireo rehetra ireo dia tamin'ity omaly ihany koa no nanaovana ny fanekena mpiandraikitra avy amin'ny sampana mpanazava stily teo anivon'ny fiangonana. Ary satria ny iraika amin'ny 3 Jolay avy izao farany fisoratana anarany amin'ny fifidianana diakona dia nisy ny fanatitra terana nataony mpitandrina Ranjakavolo. Ty volana Jolay ty koa ihany zany zao hatrany amin'ny 3 Jolay ifarana ny ahafahan'ireo olona isoratra anarana irotsaka ho fidiana dekona eto anivon'ny fiangonana satria ny fifidiana dia ho ary amin'ny farany volana septambra ery volana aogositra ray manontolo no anaovana ny affichage mba ho fantatry ny olona sy hitan'ny olona mialoha reo indrindra izy voakasika hoe ahita ny anarany sy ny momba azy hoe marina tsara dia ataony fifidianana rehefa ary amin'ny septambra ary fa izao ifarana amin'izao farany volana Jolay zao ny fisoratana anarana dia manaitra sy miantso andreo zay mandre ny antsony tompo any am-pony any hanoina zany antso any. Ankoatr'izay dia mankalaza ny 520 taona ny rano nanompo tamin'ny fiangonana ny mpitandrina Ranjakavolo tsy avelan-dalo fotsiny izany fotoana izany fa trano fonenana ho amin'ny mpitandrina no atao ho tsangam-baton'izany Jobily volafotsy izany.